Mikasika izay raharaha ity koa izay ihany dia manana ny ambarany eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Nambaran'ny ministra Ramanantena Noeline fa ny tsy fandoavan'ny orinasa ny hetra tokony alohany no mbola mampikantona ity orinasa ity. Toa jerentsika ary ny sary. Ny tsy fandoavan'ny orinasa ity koa ny hetra tokony alohany no mbola tsy mampisokatra ity orinasa ity, araka nambara ministra ny fitsarana Ramanantena Noeline. Nambarany ihany koa fa mbola tsy nisy ny ampahambolana alohan'ity koa. Dossier n'ity koa misy ilay hetra izay tsy nalohan zareo izay matapitrisa maromaro miliara zany. Dia izay no nandraisana fepetra tamin'ny hoe nanakatonana azy ka mbola tsy voalohany io hatramin'izao mbola tsy nisy nandoavany, tsy mbola nisy hoe na ampahany naloha akory ary. Dia izay no mbola mampijanona indray fanakatonana zany mbola manankery. Anisan'ny fanontaniana napetraka ny ministra ny fitsarana ihany koa ny hoe voafafa ny fampihavanam-pirenena ve ny fanenjehana amin'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Miainao anatin'izay fampihavanam-pirenena zany tsika izao dia miezaka hoe anaraka n'izay hoe mampiverina ny fiarahamonina tsisy raorao dia mbola miandry tsika zany hoe dia fizotrany satria araka ny henitsika ne processus izy io dia efa miaina azy tsika izao fa manomboka miaina an'izay zavatra izay dia anjaranareo no mahita azy miandalana eny. Miezaka ny fitondram-panjakana zany izay tarehin'ny filoha mampanjakana zany hoe fampihavanam-pirenena zany. Anisan'ny dingana amin'ny fampihavanam-pirenena tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny fanovanan'ny lalàna mikasika ny rafitra misahana amin'ny fampihavanam-pirenena.